Fa ho fantatra ny sabotsy ho avy izao kosa ny anaran'ireo olona voafidy vonjimaiky vokatra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana 12 andro kosa ao aorianan'izay no iandrasana ny vokatra ofisialy. Ny sabotsy 10 janoary ho avy izao no hamoaka ny vokatra vonjimaiky amin'ny fifidianana loholona amin'ny voameram-pirenena misahana ny fifidianana. Raha ny voalazan'ny lalàna dia 12 andro aorian'ny famoahana ny vokatra vonjimaiky no mamoaka ny vokatra ofisialy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Mialohan'ny faha 20 janoary no heverina hamoahana fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny vokatra ofisialy, izany hoe ny anaran'ny lolo Madagasikara miisa 220 voafidy tamin'ny fifidianana izay nitotsaina ny 9 desambra 2024. Raha ny fampitambavaova amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana, efa voarain'ity fitsaran'ity avokoa ny antota taratasym-pifidianana loholona izay natao ny 9 desambra 2024. Raha ny 1 desambra 2024 nandraisan'ny HCC ny antota taratasym-pifidianana rehetra ho amin'ny faritany Antananarivo. Omaly 4 janoary tamin'ny Lenora Arivo no nandraisan'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny antota taratasym-pifidianana 2 sy 3 avy amin'ny faritany Dimy Ambiny dia Antsiranana, Tomasina, Fianaratsoa, Toliara ary Mahajanga. Mba ahafana mamoaka aingana vokatra ofisialy ny fifidianana loholona no marian'ny HCC fa manohitra ny fampidirana ao anaty solosaina ny fahamarinana sy ny fanaraha-maso ny antota taratasym-pifidianana ny HCC.